vehivavy mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatontosa sy mpanolotra Marthe Hervé. Isorantsika ny tomporavavy manome antsika indray izao fotoana ankehitriny izao. Azahoantsika mitafa sy midindinika, mifampandroso ary mifampitatana mba androsoantsika amin'ny fanarahana ny tompo hatrany, hitomboantsika amin'ny fitiavana azy ary ivelarantsika ihany koa. Faly tafaraka aminao indray ny raha vavinao dia ny mpanompo vavin'Andriamanitra Marthe Hervé. Raha izao ianao vao manapika ity fandraisam-peonao ity, finaritra indrindra rahavavy. Ny tenin'ny tompontsika izay voarakitra ato amin'ny Genesis toko 4. Genesis toko 4. Andininy 6 sy 7 no anomboantsika izao fandaharana izao. Genesis toko 4. Andininy 6 sy 7. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao motso miramirana fa raha tsy tsara toera kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao ny kendren'ny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Izany ny tenin'ny Tompo, ho saintsaintsika amin'izao ankehitriny izao.
fonja fanambarana no ny kialo izay irarentsika teo izay a mitondra ny lohateny hoe antsoy Jesoa. De misy zavatra tiany tompo ampitaina amintsika mihitsy eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo ity. Mila eritreretintsika tsirairay izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra voalohany indrindra aloha dia eo amin'le fiainantsika andavanandro. Indraindray anetsika dia ohatry ny avelantsika tezitezi-poana tsy amin'ny antonitsika. Angamba ianao tena aizany izy hoe tezitezi-poana tsy amin'ny antony fa hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Kanefa rehefa tena dinihana dia misy ihany ny fotoana tahak'izay. Ohatra hoe mbetika marary ny andohantsika, na ohatra misy manaintaina kely any anaty any, vizambizana, de amin'izay fotoana izay lasa mora miritona izay tsika, mora tezitra. Ohatra fotsiny hoe mieritreritra ianao zao hoe le vola ohatr' izao zao mbola voalohako an'io, de mbola misy vola ohatr' izao koa, de mbola misy vola ohatr' izao, de efa mavesatra izay ao anatin'ny saina. Kanjo rehefa avy eo, iny le zanakao mbola miteny indray, neny zay hoy mila mividy an'izao. De le zaza tsy misy hoe fahadisoany, tsy misy hoe adalana nataony, fa le zavatra teneniny tonga de mavesatra amintsika. Mbola misy an'izany indray. De tonga de le zaza mivoakitakita. Inona indray ny anareo koa? Vola lava. Nefa inona moa ny fahadisoan'le zaza raha nitenen'izay izy? Nampita taminao izay tokony ho lazaina fotsiny izy. Tsisy fahotany ao anatin'izay. De tezitra isika, de sorena isika, ary tahak'izany koa mbetika ao tokantrano ao de vangivanginy devolontsika, de mahita an'ireo lehilahy betsaka izay manao fiainana jilamboto any am-piasana any any. Ohatran'ny tsy azo antoka mihitsy le lehilahy. De iny de misy eritreritra ao anatintsika ao. Eritreritra izay manapotika antsika. De mitenitsika hoe any any eritreritra, io ve zao tsy miaraka amin'ny vehivavy any am-piasana any? Ohatra ny hitako mihitsy zao io ngamba mifampisangy amin'ny vehivavy any am-piasana any. Ary tsy zaka ny eritreritsika le izy. De rehefa tsy zaka ny eritreritsika le izy de sorosorena anaty ao tsika. De initsika le sorosorena iny de iny le vady mba mitantara. Ao am-piasanana eo koa ny ohatra izao de tonga de sorena. Inona koa de ao am-piasanareo? Nenareo ohatra izao? Leo ny miaino ny ao aminareo ao de kisitana tsika. Inona nefa zao ny fahadisoany tao anatin'izay? Inona ny fahadisoan'le vadinao? Le eritreretinao iny nga tonga de marina.
fa isika fotsiny kizitiny, tsika fotsiny mora tezitra, ary indraindray dia afangarotsika ny eritreritsika izay tsy zavatra marina tsy akory fa eritreritra fotsiny sy ny zava-marina. Ary dia le zava-marina efa mavesatra aza tsy fidiny, le saintsika koa mbola mamorona zavatra mavesatra izay tsy misy akory mba anavesatra antsika. Dia ny vokatra izay dia izao: tezidava, sorendava. Rehefa eny mason'olona mba mahita tsikitsika ihany, fa rehefa tonga ao tokantrano ao dia ohatra maizimaizina mihitsy ny fiainana, tsy dia hita mitsika mandrakariva. Isika vehivavy dia toy ny voninkazo, toy ny voninkazo izay ataon'Andriamanitra mivelatra ao anatin'ny tokantrano. Ka mahatsara antsika dia izay le mihiratra mivelatra, manam-pifaliana ary mitondra fifaliana ao anatin'ny tokantrano izay. Eo anatrehan'izay dia mila mihitsy sika fahatapa-kevitra andinika ny amin'izay rehetra ataontsika, mba tsy hitoetra ao anatin'ny fahatezitezeram-poana. Tsarovy ny tenin'ny Tompo izay voasoratra ao amin'ny Jakoba 1:7 hoe: aoka ny olona rehetra ho malady miaino, ho malay miteny, ho malaiky ho tezitra.
miray no Nkalo Isaira mitondra ny lohateny hoe voninkazo izay. Rahavavy eo mamperitreritra antsika ho azo tenin'ny tompo izao. Tsarovy tsara fa ny antefan'ny fahatezerantsika dia olombelona. Olombelona izay nofo sy ra. Ary rehefa tonga any anatin'ilay olombelona any le fahatezerana iny, le fahatezerana alefantsika iny, le fahakizitinana izay alefantsika iny, dia tsy tahaka ny hoe soratra amin'ny taratasy ka hoe raha diso dia okosehako, na hoe orovitiko ny taratasy dia aforiporotro dia ataoko any anatin'ny pobelina ohatra. Tsy tahak'izay fa le izy miditra any anatin'le olona, dia rehefa miditra any anatin'le olona le izy dia mijanona ao an-tsainy, mampisy takaitra ao anatin'ny fony. Ary izany indrindra ny tokony hitandremantsika. Mila mitandrina isika mba hanana fahendrena, hanana voninkazo tena mitondra fifaliana, mba ho voninkazo mitondra fifaliana ao an-tokantrano. Mirana mandrakariva, mamaha olana tranitrany, fa tsy hoe vao mijery antsika ny olona dia hoe jereo ty problema neny, dia olona isika indray no loharanon'olana ao anatin'ny tokantrano ao. Mila manana toe-tsaina miabo mihitsy isika, mieritreritra n'izay ivelarana, androsoana, anatsarana ny ao anatin'ny tokantrano. Ary rehefa miteny hoe anatsarana ny ao anatin'ny tokantrano, tsy ny fanaka lafo vidy ihany no manatsara ny tokantrano. Misy tokantrano tena tsotra dia tsotra, fa tena misy arena ao anatiny, satria lay renim-pianakaviana ao anatiny dia tena arena sarobidy ho an'ny ankohonany, ho an'ny vadiny, ho an'ny zanany. Misy vehivavy sasany mampalahelo mihitsy fa izy ny taty reraka, karakaraina foana, karakara azy daholo na zanany na ny vadiny na ny mpiasany, tsy dia hetsika firy, tsy dia hanao zavatra loatra, mipetraka amin'ny toerany baiko fotsiny. Anika rehefa tsy ao izy sambatra daholo ny olona rehetra fa tsy izy mibaikobaiko. Eritrereto ange izay. Ary misy vehivavy sasany kosa rehefa ao an-tokantrano izy milamina daholo ny zavatra rehetra, tena mahatsapa mihitsy ny ankohonany hoe tena sambatra izay manana neny. Misy vehivavy toy izany. Iza amin'ireo karazana vehivavy ireo ny tianao, iza amin'ireo koa ianao. Nisy ankizy vavy nandefa SMS tamiko, dia rehefa nandefa SMS tamiko izy dia salasala amin'izao ny SMS izay nalefany. Zay hozy izy dia tena malahelo ny amin'ny ataon'ny mamanay.
fa inona ny ataony mamany? Ny mamanay ozy izy te kamo velona. Zany mihitsy ny tantarainy a. Mamanay ozy te kamo velona ary mivizaviza foana. Tezi-dava atao trano. De miady amin'ny dadanay foana ozy izy. Tena mahalasa saina mihitsy. Ary zao ny nampiny an'izao le izy a. Nampiny hoe kanefa ozy ny mamanay a de piaino RVM. Zay ny tena nanaitra. Nefa ny mamanay ozy dia piaino RVM. De tena mampalahelo hoe fa maninona reny de piaino RVM kanefa tena tsy mivelatra, tsy mandroso, ka mivelona zany. Tezi-dava. De tena tsy hitan'le ankizy hoe zay atao fa de hoe mba mivavao amin'ny mamanay, izay ny teniny. Mampalahelo le ankizy hiarany tariny zavatra tahaka izany. Rahavavy malalo aza mangarika fotsiny rehefa mari ankizy miteny ohatr'izany. Fa andao tsika andiny teny ao anaty an'Andriamanitra. Manahoana ny fahasalaman'ny fanahintsika. Manahoana ny fahasalaman'ny fanahintsika. Salama ve ny fanahinao? Miaino an'ity radio ty ianao. Ary de manahoana ny fahasalaman'ny fanahinao. Miaino fotsiny fe, miaino fe. Maninona no tsy manana hery ianao entina manohatra an'izany fahakamoana? Tena tianao ve le fahakamoana? Maninona ny tsy manana hery ianao entina hitondra fifaliana ao anatin'ny tokantrano? Maninona ny tsy manana hery ianao amahanao ny olana ao anatin'ny tokantrano izay misy ianao? Mahatsiaro ahy ilay tenin'Andriamanitra voasoratra ato amin'ny Romanina 5. Eo anatrehan'izay fanontaniana be dia be izay. Andao nge jerentsika le Romanina 5 hoe. Vakitsika ny Romanina 5. De izao ny voasoratra ato amin'ny 5 hatramin'ny 9. Fa izay araka ny nofo de mihevitra zay zavatry ny nofo. Fa zay araka ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra amin'ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary zay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mizara roa ny olona. Misy olona mandeha araka ny nofo, ary misy olona mandeha araka ny fanahy. Rehefa olona mandeha araka ny nofo zany de mpanatanteraka ny sitrapon'ny nofo ny fotsiny izy. Mpanatanteraka ny sitrapon'ny nofony, ary de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola izay ianao de ny loza de zao, tsy hidirana ny fanjakan'Andriamanitra io. Tsy hidirana ny fanjakan'Andriamanitra ny fandehanana araka ny nofo. De tsy mbola zanak'Andriamanitra mihitsy.
meteza reo zanak'Andriamanitra, meteza re tena hanompo an'Andriamanitra, miantso anao amin'izany ny tompo. Rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia hoy ilay teny eo amin'ny Jaonina 1:12 hoe zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Lasa manana hery entina manatanteraka ianao, fa mampatonga an'ilay tsy mahavita zany dia satria mbola mandeha araka ny nofo. Mila ovana ny fiainana rahavavy. Ain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao, anjary famirapiratana. Mijaly koa neny manodidiny na ny vadina ny zanaka. Rehefa injay ka tsy miova le fiainana, fa isaky ny tonga ohatrany dia sorena be foana, asorenana foana ny idirana ny trano. Zany misakafo zany anarany fotsiny ny mpamiara-minana, fa dia fampimonjomonjo eo, dia zany ve dia fiainana? Tokony hahatsapa fifaliana sy fahasambarana ny tsirairay ao amin'ny tokantrano izay misy azy ao, ary adiditsika vehivavy mihitsy manao izay hahatanteraka an'izay, mba hiteny ny tsirairay rehefa tonga ao an-trano, hafa ihany ho aza ny ato an-trano zany, hafa ihany, mahafinaritra, tonga sao mahatsara ato an-trano. Manjary te-ody izy manana ny ao an-tokantrano. Amin'izay fotoana izay tena ilaina ianao. Mahafinaritra ery mieritreritra ny hoe tsapan'ny ankizy, tsapan'ny vadiko, hoe misy vehivavy ato an-tokantrano, misy vehivavy manafana ny tokantrano, fa tsy vehivavy izay kizitina, masika, tezidava, be problema ka iny problema iny andotony ny hafa koa. Nalozana fotsy varavarana, misy koa dia fotsy varavarana, tsy miasa mihitsy, fa dia ny mandehandeha mifosa olona etsy ero. Zay no atao rahavavy malala, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Zay le teny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:10-20. Aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Hoy ny teny ao amin'ny Korintianina 1:4-20. Aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Dia mila mihitsy zany mandinika ianao hoe mampandroso ve zao toetrako zao. Tena isika mihitsy ny tena mila mandiny tena. Indraindray tsika tonga dia tezitra foana, reo lehilahy reo mahasositra, reo lehilahy reo ohatr'izao. Fa aleotsika mba mandinika ny tenantsika, ataotsika aloha ny hitsiny amin'izay tokony ataotsika. Fa rehefa mahafinaritra tsika, mety hafinaritra ihany ry zareo. Sa ahoana ho ianao? Dia hoy izay sasany, io ve hafinaritra olona mahasosotra ohatr'izao? Aza asiana tsy finoana ny fiainana, sady adiditsika mihitsy ny manao izay azo atao ka dia mampahery ianao rahavavy, jereo izay azonao atao. Androsoana amin'ny lalina, amin'ny fanarahana ny tompo. Io fotsika io io ny tena mila diniana ihany koa mba tena ho araka ny fon'Andriamanitra. Mila amboaritsika mihitsy io fotsika io, ary tena entina eo anatrehan'i Jesosy mba hampahatonga tsika tena
manana fankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Izao tenako izany feno izao indrindra fa ity foko ity Jesosy no atolotronga no avaosina tsy analabana Ny amboara-peo imprimerie adventiste no mikalo iny hira mitondra ny lohateny hoe amboary a Jesosy iny. Raha ny herin'ny tenantsika tokoa dia tsy ho totosantsika ny hiova fa mila ny herin'Andriamanitra isika, mila ny Jesosy Kristy isika. Raha vitantsika samy rery ny famonjenantsika dia tsy ho nandao ny lapa ny rainy Jesosy Kristy, tsy ho nidina tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy, fa tena mila ny Jesosy tsika,
mila ny Jesosy Kristy mihitsy tsika amboatra anavao antsika mba hahatonga tsika olona araka ny fon'Andriamanitra izay anao ny sitrapony rehetra araka ny tenin'ny Tompo amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 andininy 2:20 ary izay no ambarako anao indrindra hoe tena eo amin'ny fiainantsika raha vao mifoha ianao dia mila mihitsy ianao mamaky baiboly. Be dia be ny zavatra mavesatra ao anatin'ny tontolo andro. Be dia be ny zavatra mavesatra ao anatin'ny tontolo andro ao. Ary dia mahakizitina tokoa reny. Ozy ianao angamba hoe olombelona ihany anie ahy. Ekeko mihitsy izany. Fa izao ny fanafody. Ny fanafody dia ianao manaiky mandray le fahazavana. Io tenin'Andriamanitra io tena miavaka mihitsy izy io. Jereo nge ilay voasoratra ao amin'ny Timoty 2:7 Timoty 2:7 ny andininy 9:17 zao ny vaky ny teny ao manao hoe zay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Zay ilay voasoratra ao. Ary dia tena hitanao amin'izany hoe tena mahasoa ilay tenin'Andriamanitra. Mamboatra. Izy io tsy hoe enona fotsiny dia zay. Fa izy io rehefa miaino an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia misy fiantraikany ao anatin'ny sainao, ao anatin'ny fonao, iny tenin'Andriamanitra iny, ao amin'ny fiainanao. Sahalan'ny hoe misy olona zao hoe anala nify izy dia natsindro ny dokotera aloha ao anatin'ny nifiny le fanafody mahadoto nalaina zany dia iny seringy iny tao dia natsindronana le izy mba hampadoto an'le nify dia tsy mahare marary. Dia inona no miseho rehefa mandeha le izy dia tsy ren'le marary, tsy ren'le olona lana nify akory le fialan'le nify fa doto be ny vavany. Misy fiantraikany ao anatin'le vavany. Raha ohatra zao ka nalana fotsiny le nify, tsy nisy an'iny le fanafody mahadoto iny dia narary be dia re tsara, re be mihitsy le fialan'le izy. Fa rehefa inzay nodotoiny dokotera le izy dia tsy retsony le marary. Dia tsisy hafa ny hoe rehefa inzay miaino tenin'Andriamanitra ianao dia ohatra ny hoe seringa miditra ao anatin'ny tenanao, ao anatin'ny fonao, ao amin'ny sainao, ao amin'ny fanahinao, iny tenin'Andriamanitra iny dia manamboatra, manova anao le izy, miasa ao anatinao. Ary zay ny mampiavaka an'ilay tenin'Andriamanitra. Tsy teny fotsiny ohatra ny teny rehetra ny tenin'Andriamanitra, fa teny misy aina, teny misy hery, tena hafa mihitsy, manao opération anatinao ao. Ary zay ny tenenako anao hoe rehefa maraina raha vao mifoha dia ny zavatra tokony ataonao dia tena manokana fotoana
ho an'ny tompo. Aza miteny hoe tsy manam-potoana ahy, fa fotoana meny tompo anao daholo, an'ny tompo ane le fotoana de meny anao daholo, mbola 420 ora ny ray andro, tsy niova mihitsy. De hoy aho hoe be dehibe io fotoana io, mangataka anao mba anana fotoana ianao, mba atokana ho an'Andriamanitra mihitsy. Tena fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tenin'Andriamanitra, araka ny voasoratra ao amin'ny bolana 4:20. Aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Izay no itenenako anao hoe tena ataovy zava-dehibe le mandray an'le tenin'Andriamanitra. Rehefa le maraina iny zany aza manao hoe zara atoandro vao manana fotoana, fa ilaina mihitsy le fahazavana hiditra mialoha mba hanazava ny sainao, hanazava ny fonao, hanafaka anao mihitsy amin'ilay toetra tsy mety. De milaza aminao hoe mila mihitsy ianao manana fikirizana mandray an'izay fotoana izay. Inona ny atao anatin'le fotoana? Mamaky baiboly sy mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny tenanao aloha voalohany indrindra, ny tenanao mba ho afaka amin'izay rehetra toetra tsy akasitrahan'Andriamanitra, ny tenanao mba hanana hery entina miatrika ny tontolo andro, mba hanana fahendrena, mba hanana fifaliana, ary mba entina ambavaka koa ny hoe ivazy olana rehetrarehetra misy ao aminareo. Le olana mantsy mandrakariva dia tany saitsika foana. Za zao mbola manana trosa ohatr' izao, fa nitondra azy teo anatrihan'Andriamanitra tsy mbola natao. Ka amin'izao indray alao be resaka eo anatrihan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mahavaha olana. Toy izay hitanisa olona be dehibe hitantarana ny olanao, fa reny olona reny tsy mahavaha olana ary mandrakariva aza mifosanao taony, manondro molotra anao hoe iny ohatr'izao sy ohatr'izao. Ka dia miteny anao hoe manana mihitsy fotoam-bavaka ao manokana. Tsy mitovy io amin'le hoe fotoam-bavaka irahanao amin'ny ranona rehefa ohatr'izany, na hoe za efa mamonjy fiona amin'ny mpiaino rehefa zoma hariva. Le fiaonanao manokana amin'ny Jesosy tokony atao isan'andro. Sahala amin'ny ilanao vary, mihinana sakafo ianao isan'andro, fa tsy miandry hoe raha milahady. De tahaka izany koa ny ilanao anio le hoe mamaky baiboly sy mivavaka io. Tena mety mbola tsy mahazatra anao foana zany rahavavy, kanefa mila fiaingana ny zavatra rehetra, mila fiaingana. De tena ataovy le izy. Aza atao hoe efa fantatro izay de izay, betsaka amin'ny mahafantatra fa tsy manao. Raha ohatra aza ny tena tsara de manana kahie mihitsy ianao, de eo le resaka manana kahie ianao, kahie azontsika atao hoe kahie de méditation ny anarany, kahie andinianao tena eo anatrihan'Andriamanitra, ifampiresahanao amin'Andriamanitra. De iny kahie iny inona ny atao anatin'le izy? Vao fakimaly angamby izy teo de nisy taminareo nanoratra tamiko, de nilaza hoe nanoratra tamin'ny SMS de hoe martyr ve avy namaky baiboly de eo anoloanany kahie de tsy hitako izay soratana de mitomany fotsiny fa maninona tomany? Zany ve tsy adalana? De ohatran'ny hoe tsy hitanao izay soratana, atoroko tsara anao ary
Sao le soratana. Voalohany aloha datin'andro. Datin'andro izay ny soratanao voalohany. De rehefa vita izay de inona ny teny mivakinao teo? De ataontsika hoe ny teny mivakinao teo Genesis 4, 2:9 sy 7. De izay ny soratanao. De inona ny lesona azonao tao anatin'le izy? De misy karazany vitsivitsy. Ohatra hoe toa de le lesona ny lazaiko. Tsy tian'Andriamanitra ho tezitra. Ohatra fotsiny izay. Asain'Andriamanitra miova. Ohatra. Na nanaitra fotsiny le teny. Raha tsara toetra ianao, motsy ho miramirana va. De izay ny soratako. De tadidiko hoe ao amin'ny Genesis 4:2-7 misy an'le teny hoe raha tsara toetra ianao, motsy ho miramirana va. De inona koa ny mbola azo atao anatiny eo? Mivavaka. Mety azonao atao akoho. Mety hoe angatahanao hoe androany hivavaka ho an'ny zanako mba hifianarana izy. Mba ho endry izy. Tsy ho voataona ny naman-dratsy. Androany mivavaka ho an'ny volanay ato tokantrano. Ohatra. De soratanao ao hoe vola. Ohatra izany. Mety soratanao lavabe. Sala amin'izay ny atao anatin'iny. Tsy voatery izay. Fa arakarakanao. Ny sasany mivavaka ataony misy atsoratra. De amin'izay azo ny antoka tsara hoe afaka tena niresaka tamin'Andriamanitra izy ary nametraka azy taminy. Ny sasany mivavaka tsy ataony atsoratra izany. Rehefa mahazo valim-bavaka de soratanao anatin'le kahie koa. Izany koa azo atao anatiny ao. Miankina aminao izany. Le kahie. Raha ohatra ka hoe vita izany ny androany de tsy pihana. Mety mbola inenelanela-potoana eny izany ianao mety misy zavatra nanaitra anao. De lazainao le soratanao ao le izy. Hoe zao ndray ny lesona nomeny Jesosy tapitra ny andro anankiray de ny ampitsony indray mifo maraina ianao de soratanao ny datin'andro. De inona ny teny vakinao? De inona ny teny nanaitranao tao anatiny tao? De ohatr'izay hatrany ny atao fa tsy hoe atao mitomany akory. Fiainana atao isan'andro mihitsy izany araka ty iraniako ity. Koa na iza te ho sakaizana zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Manatona n'Andriamanitra dia natona anareo izy. Isaorana ny ny tompo izay mitondra ny etantsika isan'andro. Ansui, Jesu.
ainako anye uvunina itawatrany re Arriva rande aturi azadinu ni vavaka misaura azi narera kaza izinumia Misautra-nao Jesosy Tompo. Torohevitra tena mahasoa tokoa izay nentiny ako tamin'iny hira mitondra ny lohateny hoe fiainana isan'andro iny. Tena io tenin'Andriamanitra io jereo ilay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17 ny andininy 17. Vavaka nasandratry Jesosy manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe manamasina azy amin'ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra zany manamasina antsika, mampatonga antsika ho masina, ho voatokana ho an'Andriamanitra. Zay le tenin'Andriamanitra. Ka raha tiantsika ny hoe androso amin'ny fahamasinana dia tsy henoenona fotsiny le izy. Be dia be mihitsy nge zany olona hoe eny e fantako zany, eny efa reko foana zany, eny e fantatra zany, fa le manatanteraka mihitsy ny tsy fantatra, tsy vita. Ary zay le lazaiko hoe mbola mandeha araka ny nofo tsy za moa no teny izany fa Romanina 9:9 zay araka ny nofo dia tsy mbola mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka isika dia mila manao safidy mihitsy hoe tena le pratika zay eo amin'le manatanteraka mihitsy. Zay ny zavatra ngezabe. Ary ny teniko aminao rahavavy dia izao, mila hatsaraina ny tokantrano. Efa tsara ny tokantranonao, mahafinaritra, sotra ny tompo raha izany, fa mila tazonina izay. Ary zay no itenenana hoe mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, araka ny tenin'i Jesosy amin'ny Luka 12:2. Raha ohatra ka mbola tsy tena tsara ilay tokantranonao dia izao, mila hatsaraina io tokantrano io. Mila manao izay mahafaly, izay mahasoa, ary miainga aminao. Tsy miandry ny ranona, tsy miandry ny zanakao, tsy miandry ny vadinao, fa ianao manao izay tokony hatao aloha. Indraindray sasany miaino n'izany hoe za foana, io za foana ny diso. Raha izany inge ny toe-tsaina entintsika dia tsy mety. Na izy izay mahamety anazy ny ataontsika. Ny vokatra ny zavatra ngezabe hoe manahoana ny vokatra. Mahita fahasambarana avy ao anatin'ny tokantrano ny ankohonanao. Ary dia izay ny antsonanao.
zay no entsonanao hoe tena mandrosoa amin'ny lalina ary asio fanapahan-kevitra raha tsy resy lahatra ianao hoe tena izah mihitsy mila manapa-kevitra aloha hiala amin'ity za tezi davy ty za mihitsy manapa-kevitra miala amin'ity za kizitiny ty za mihitsy manapa-kevitra hitondra fifaliana atao ny tokantrano tsy mety le izy ratsy zay mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy meteza re rahavavy manatsara ny fiainantsika ane zany ary manovoza ireo amin'ny tompo zany de ho tahiny indrindra ny ianao. Vehivavy mendrika fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Mpanatontosa sy mpanolotra Marthe Hervé.